Salut daholy. Hotoizako le resaka hoe tsy fankatiavan'ny gasy zay makasika anay moa zany aty andafo hoe ninina zavatra atao amin'ny association na any am-piangonana ohatra zany de tsy mijanona mihitsy le disadisa amin'ny samy gasy le fialonana, mifanenjena, milaingalainga, mifetsifetsy de tsy zavatra vanina mihitsy zavatra ambalo le gasy. Zay le resako afaka maly fa mbola toizako le satria misy zavatra mbola tsy voateniko anatin'le izy. De amizay koa nisy commentaire nisoratan'inga Randriamasy Natanaela ao de tsara mazava tsara mihitsy le izy ahoana ny tena zavatra nitranga amin'ny tsy anatin'ny fikambanana omady ny kototsony. De aveo koa feno ny ina moa zany ny MP koa amin'ny olo manontany fa ina marina nandalo fa ngady tsy azo nalamina fa maninona de fanalabaraka anaty Facebook. De leo resahana ihany. De misy andiny faharoa le izy. Ngambany mikasika le omady ngambany losiako voalohany satria misy miteny hoe tsy tokony resahana eto Facebook. De ho za hoe fadisoana be zany. Fadisoana be hoe tadiavina safosafona zay le fomba ny gasy le manengany zay. Tadiavina afeninany zany misy korontanao mizara tsy volaminao de tsy avoaka pabe maso, tsy avoaka ina moa zany amin'ny mazava le resaka fa ataony ambadimbadika de sarotsaromana. Ny olana am'izay zavatra zay de zao. Ka ao membre de bureau ny izy moa ny omady efa misy zavatra mikorontana, efa olona anaky roa telo no miara anaty le membre de bureau. De le olona be de be le membre vaovao de hiditra zany tsy okorany inina fa zavatra misy zavatra mikorontana. De zay sansaromana zay zany de famitana olo zay. Famitana olo en plus n'zany za no anisan'ny initiateur ny le mouvement. Zany hoe ny hevitra tonga avy any amin'ny Natanaela, ny hevitra tonga taminy tany izy no karazany hoe fondateur an'izy. Fa le zavatra natonga teto amin'ny Petsikota. Natonga teto amin'ny Petsikota ary be de be ny olona mpanaraka koto no tafiditra anatin'le izy. Ary be de be ny namako makoto ana anatin'le fikambanana no natonga zareo tonga. Ka raha ohatra za tsy hiteny za tsy anatin'le fikambanana tsony. Raha miteny moa za tsy anatin'le fikambanana tsony fa de manao farambarana. De tsy manontany aloha fa maninona inona zavatra nandalo. Ilangy na tonga avy eto e. Vo maly mihitsy am'zao nahazo ina moa zany appel tamin'ny ankizinamina tany Luxembourg sy tany amin'ny rehetra tany ny teny hoe ilany na tonga avy eto ina moa zany raha tsy ola de ina moa ny ataony ao. Zay le izy. Da ampirisony zany ilara ny tena manetsiketsika le izy ny bandy. Raha jereny zao tany Belgique sy Luxembourg. Jerena reny resaka be reny satria ikoto nafatarany omady io tsisy afaka andany zany. Afaka cause do rehetra izy moa Randriamasy Natanaela sy rehetra fa raha tsy koto tsy fantatry ny olona koa io omady io. Afaka anangana page Facebook nge izy to omady fa de zero raha ohatra izy nanangana an'io. Fa zany nampandalo tato amin'ny koto le izy de nalaza be sy ny rehetra de nitsangana ny omady ina moa zany ta Paris, Dubai sy rehetra de tampoka teo de ikotondray no anaovana toera tsy zaka. Ka rehefa teto namorona azy de teto koa no ilazany hoe izao zavatra tsy nety to sady amitaka ny olona mafantatra sy noho izany ny dirantao de leo eto foana ny resahana. Fa aza manao an'izany revin'olona manengany zany any ambadika tsy tokony resahana man'olona le izy tsy tokony anaovana vidéo. Non. Zany méthode koto. Rehefa ianao manao zavatra tsara dalàna amin'ny koto de eto no ina moa zany ny tribunal eto. Ka sady nanomelagy anahy koa le izy satria miteny le rio hoe niezaka ihany le ina nelanelana. Ao andra tsy maharaka moa zany de inona moa tam'izay nanao zaika be tany Belgique iny zany tamin'ny fikambanana omady. De
tandrian'le sipo atao tamin'ny membre de bureau teo hoe za ny côté anazy de tsy mahatsiaro en sécurité tsonony izy ka de iatakataka izy raha tsy mialoko toa de tsy anao tsony izy zay no zavatra nyteneniny satria ny côtéko izy de tsy mahatsiaro en sécurité tsony io zany aloha defa makaga ihany hoe sipako tina ve sipa kely zany fa sipa efa sipako aloha zany fa madama efa efatranaka zany efa efatranaka de côtina bandony de ny pararehetra de tsy ina moa zany tsy mahatsiaro en sécurité de zay ny imbanany ny fikambanana zany hoe ny membre de bureau zahay olona anakely nena mianataiza anatin'ny membre de bureau ka raha ohatra tsy zavatra zay satria izy mipanika fa nisy bandiny côte le bandiko terroriste iko terroriste terroriste zay matahotra fa tena marina ridicule be fa ny zavatra voeniko vomaly tamin'ny membre de bureau tao de kay ony zany inga Andriamasy Natanaela no ny teny tao fivoriana tao tamin'ny zatsy teo nilaza hoe za nanao harcèlement sexuel za nanao harcèlement sexuel ka tsy tokony ijana tsy possible tsony tazogna aminy koto anatin'le izy le ry miteny ao anatin'ny commentaire ao hoe tsy nandroaka ny koto marina tsy noroana marina tsy nidakana fa nidakana kolaka satria zao ny antony raha nisy zany hoe zany côté le sipion de ny zavatra mbana ny andrasany sasany zany de hoe ampitsony le ry no président man'ny omady de natsony koto hoe fa ina le zany cause zany zatra nataony lazany ohatran'izany ataritana fanazavana de ameny fanazavaka hoe za tsy nana tsisy fotoana mihitsy na ny ray minitra no niarahana tamin'io sipio antsokosoko fa reny hitanareo reny tanatin'ny fiara zay avy eo Belgique nakany Luxembourg de nandrangitra an'le sipa le madame rangotra le madama zany de me daholo zay rehetrehitra me fimezany tsy zoatra zany ale sy retour izara zary ataonatra zao amin'ny tanana satria ny olo rehetra zany titiny koto ihany de aleo mihitsy anao amin'ny devant de le madama mitondra tômobile de za eo amin'ny devant de le membre anankitelo aorina de zany hoe zavatra ataoko rehetra eo aloha zany hitany zareo daholo ary natana ela eo aorina koa ka raha ohatra nanao harcèlement sexuel tsy haiko nangaro ny koto na nisikotra na ina atao koto hitany zareo daholo zareo avy ato aorina ato za eo amin'ny devant sy le madama de samy nahita daholo fa le madama me tsy sotra zany amin'ny le aniana atao koto me be le madama me de ikoto ty koa io tanany io nahita daholo misy vavonde aloha ohatra zao ny tanany de rehefa tonga samynody daholo zany tonga ta Belgique de nody fa za zany niasa ny lady maraina amin'ny fito de niala ny inona moa zany Belgique any nandray train teo Liège zany tamin'ny telo de tsisy nininona mihitsy ny tao zareo fa kahita tamin'le madama atao zao samy resaka atao za lasa de inona moa zany andray train zany any Köln any Allemagne akaiky Düsseldorf andehanana hoe de tia Suisse de tao amin'ny inona moa zany tao Köln tao zany niniany tao de tsisy resaka tsisy nininina mbola lamina ihany tao de tonga ny lady maraina mbola lamina dolodolo any tany satria le raha matao zany raha ohatra nanaovako harcèlement sexuel na nanaovako attouchement de normalement zany tamin'ny zay fotoana liny alako tamin'roa sabotsy tamin'roa iny de fa tokony nisy cellule de crise tao tokony efa nisy cellule de crise tao tokony efa nisy nanjombona nisy panika zany général zany tao satria koto ny tsy haiko misabotra ny raha matona ohatran'izany tokony efa fa de lamina be ony de aveo zareo tao miresaka tao anatao tao ohatran'ny Linda aleo ampidirina le Linda satria Linda no mahita ny zavatra fandehany tao de niresaka hatramin'ny roa maraina zareo lamina tsara de lahady lamina tsara de lahady ariva de gaga moa zany za zany lahady ariva le mandefa message ao anatin'le groupe tsisy mamaly mihitsy de fa manino so de déclaration amizay fracassante tsy haiko na lahady aly igny hoe za hiataka amin'le membre de bureau anao pause satria zao narabainy
le membre sasany fa koa tsy narabaina to zao hoe raha fahatsako zany de za zany no mahatonga ny olana ka raha zany izy da aloha zany hiataka satria izy ilaina be am'le manoratra izy no secrétaire procès-verbaux izy daholo manao an'io fa ny zavatra tsapany rehetra de inga Andriamasy Natanaela tsy réagir mihitsy tsy niantso mihitsy le ry tsy niantso mihitsy sa tsy nitenina mihitsy le ry de teo zany mibany zany ny intelligent efa kopy hoe misy zavatra tsy milaminy ty zavatra ty satria raha ohatra ka hoe nisy zavatra nitranga le ry le Natanaela niaraka tamin'ny Sipa io Iramatoa io tamin'ny Lady Ariva de tokony hoe tanjany izy nahita hoe choqué be ny Iramatoa mipanika satria ino ma zany tsy sécurité izy tsy sécurité izy de tokony mipanika zany de tanjany hita motona fa koa fa misy inona zao tsy niantso anahy mihitsy le ry tsy niantso anahy mihitsy le ry de nivory ary zareo tsy en présence quoi de zavatra voalohany nataon'le riony ianao izy tsy maintsy miverina fa ikoto tsy possible de fa hono tsy possible nitanao koto satria ino moa zany nanao harcèlement sexuel zany pénal zany ka tokony torina Andriamasy Natanaela mangataka zany mba tokony ametraka fitorina nareo mangataka satria ny olana za zao te hitoranareo amin'ino zany calomnie sy dénigrement fanarana baraka na hoe za nanao harcèlement sexuel te hitory fa zany hoe za tsy en possession le déclaration kanefa misy bandy ao anatin'ny ino moa zany ao anatin'ny membre de bureau na ino ary vonina ny joro vavolombelona fa tena nyteny zany ry Andriamasy Natanaela hoe za nanao harcèlement sexuel de ao amin'ny commentaire ao elary no manao hoe za niezaka nanelalela niezaka nampitamby any fa iko tsy tana fandeha le aza manao resaka ohatry zany samy olo dehibe ary anao olona directeur général na entreprise zany mba manana honnêteté manana probité ary elary hitondra ny association zany de tena ito amin'ny honnêteté le zavatra fa aza manomboka am'zany manipulation sy mandanga zany fa ny tena tanjo amin'io zavatra io tsy révèle liry aloha atao liry indray fa tsy elany liry zany de ty liry osorina de ny saute amin'ny occasion hoe zany potel le sipa ny signian'ny le sipa lizy de inona rarotina entina ranankoto ka zay le tena foana hoe débile be amitsika gasy zavatra ohatry zany hoe nisy zavatra ny génian'ny liry ny zavatra nataoko tao satria liry nisy zavatra napanaky anany anahy de tsy nataony le izy de andeho any Dubai zay tokony niaraka tsy niantso anahy mihitsy sa tsy niresaka anahy mihitsy ry zany hoe nizapely ry zany de teo nefa nanomboka nisy ny olana de nitsiko de lazay le ry fa hoe tsy maro zao fa le ry nandainga fa nisy zavatra ino zany napanaky anany le ry anahy tsy nataony le izy de génie le ry amin'iny voalohany iny de fa nao maraka an'izany mety be dehibe ny gasy miteny any hoe zay te hiditra anaty tele association fa raha aoko zay tsy anao satria be dehibe koa ny gasy bado hoe satria misy olona tsy tianao anatin'le association de zay ny tsy anaovanao le cause la bonne cause anampy malagasy ino zany Madagasikara 7 zay ny cause bonne cause de satria misy olona tsy revenao ikoto tsy revenao de tsy hiditra ao ianao satria ikoto ino moa zany ateo zareo de antikrist ikoto be be ny tsy tiany koto satria ikoto mpanakina fivavahana ka na mpanakina fivavahana koto tsy tianao mazy ny koto fa ino misy bonne cause c'est la bonne cause mety tiany Jesosy be anao raha miditra ao fa raha ohatra hoe tsy hiditra ao anao noho ny koto tsy diranao ikoto tsy mpivavaka de anao mifositra misy problème amin'ny Jesosy ianao hoe za tsy hiditra ao ka iny Natanaela mety nahazo pression tamin'ny olona tany hoe ikoto manahirana anay na ny fihetsikotso zao ikoto zao ikoto ikoto tsy miatsara velatsy ny olona mieritreritra Natanaela io veny olona fa pasteur satria rehefa miresaka le ry tena nitsika zany zao de milamina be le ry de matoky daolona de maro daolo ny olona fa le ry mandainga izy zany zavatra nampanterana mandainga koa izy fa lazainy fa no faneranenana izy tamin'ny naisy le Ramatoa io mandainga koa le ry laza fa nanao harcèlement sexuel nefa izy milamina be
ka zay le fomba fiady amin'ny malagasy le fietsiky malagasy zay le tsy nanako mihitsy tsy resy lahatra anao fa za de zao miteny ratsy zao fa za mandeha fahamarinana tsy kristianina tsy bavaka mandeha fahamarinana atra amin'ny nisy mipetsokoto mbola tsy nisy lainga na ny ray teto mbola tsy nisy lainga na ny ray teto am'ty pejy ty atramizay nefa ikoto de mpiteny ratsy lamboto ary koto mbola tsy anisakitsaka ny vadiny na ohatra nanany any sipa zany mialatsiny am'izay sipa mety hoe natsaro tena fa mikotinyny koto fa tsy isy akory zany ikoto tsy atory aminareo ikoto tsy andeha hoany aminareo atoranareo satria ikoto manatsa vady ikoto bande fidèle sady bande fidèle no tsy mandainga mihitsy zay le izy karaha mahita nareo natalahelo tena lamina be manaja tena zay moa de important be malagasy le hoe manaja tena zay manaja tena io fa ikoto zolamboto koto fa koto miteny marina ary tsara fo zay tsisy afatsy zay anaovan'izay fa afaka manoratra eo ambany le dôly zay milaza fa nahita profo fa ikoto nanitsakitsabady nahita profo fa ikoto nampiaraka afaka manoratra eo daholo afaka manoratra eo koa milaza fa iny bevinany fa bandibandainga zay fandehan'le izy ka ity Andriamasy ty de tsara zany azavaina amin'ny bandakamako ny tonga ao fa zay tsy akamana koa tsarako na zava amin'olo hoe ikoto omady omady nefa ny eclipse koto de tsy mba niteny tamin'olo koa hoe za tsy ao anatin'le izy raha mitena za tsy anatin'le izy de tsy mantsisy amin'ny tany fa misy iny fisiny androany zao iza moa Jean-Luc io mbola manoloatra aminao fa misy inona koto zao zay le izy Jean-Luc zay fandehan'le izy hoe zany koteny Marianne de Marianne panika satria ny koteny koto de zay ny animbana ny projet d'envergure internationale io zany dohatra hoe za foana no miady aman'olona satria raha resahako nareo hoe tsy fakahazo amin'ny fanirisoa tsony koto nefa hitanareo reny za tany amin'ny fanirisoa natory tany amin'ny trano fanirisoa sakafo any fanirisoa de zao zay tsy mifampiteny izy tsy miteny ampo sady izy ny tsy mila ana izy tsy hoalin'ny telefona fa koto tsy mamanana alahelo zany fa rehefa misy zavatra tsy tiany koto de teneniny de zay ny olana ka inona zavatra tsy fampakahazo anesy tsy fankahazo anesy fanirisoa de satria tompoko le bandy rama iza moa le ravalomanana bery miteny manao publication hoe laza Razafy Arson de nahazo financement na 30 milliards amin'ny fividianana io manao inao zany déclaration fotsiny gratuite ohatra zao nia zany tsy reveko zany zany tsy anana proof ary zany azo toritiny zany satria zavatra no sosipotaka le olona da ampiosony zany ikoto nangataka latsakemiko tsy paipaika ilatsahany Andriamatoa laza Razafy Arson RCR za zao nonanao tsy paipaika hoe miangava rehetrarehetra mba afahanle rangaty milatsaka filopirenena sady ty olona madio ty olona propre ty tsy ary nanao inao zany tsy manana dossier nininy ty rangaty fa mandeha famarinana sady olona manam-pahaizana vonona ny novarafitra ary olona tsy aranao kolokolo tamin'ny ainany zany anao tsy paipaika rehefa raha tsy paipaika na vidéo firy de lazain'ny ralafa nahazo 30 milliards inona ny lazain'le olona andeha andeo vola rava dôlodôlodôla ny olona efa misalasala hoe ikoto anangona vola so de vola alefarina tsy ery zany satria ny gasy fahinareo ihany ny takatsy badika rehetra fa ny anay de hoe zay vola rehetra tafiditra ato de misy taratasy daholo io de mankany amin'ny RCR de le rama sady etoko rama iza moa ny tenanala leriny inona no publication hoe nahazo la 30 milliards de zay nanomelaky fa nirisoa miantso anahy hoe fa hoana ke so satria ny olona saika amin'ny volany laza Razafy Arson mihitsy ny teny hoe laza ny teny hoe zay fa nahazo so de za kosa hoa tsy possible zany de niantso ny laza Razafy Arson de teny laza tena tsy possible mihitsy zany ary ho hitana zareo raha manana 30 milliards zany ho hito rehefa andeha fividianana de zay ny navaloko ny fanirisoa nefa ny zavatra teny fanirisoa napitson'iny de hoe nahazo vola laza Razafy Arson de zay no nanomelaky ana de anao vidéo koto hoe tena n'importe quoi de aveo nisy vola amin'ny paquet vola voaray zany hoe na rehefa ny olona
inona moa zany nefa ny olona imvola rehefa virement bancaire de tsoahandrareo any espèce tany amin'ny banque izy de lahatra tao sary teo de ozy fa nisojo zareo le pakepake vola pakepake avoakany io de tezitra de miteny hoe bady be nareo rehefa niso sy rama satria ve misy vola mipakepake mivoaka amin'ny sary de tsy maintsy hoe nahazo vola 30 milliards fa zany vola azo ny RCR zany par virement zany inona moa zany vola setraetra zany vola zany de fa veo nalaina amin'ny banky bady be zany de zay nanome lagy ny FNSO de tsy mila natsony satria ny tenin'azy hoe bado nefa dininareo izahay ety no anisan'ny mpitolona sy mpanoritra sy manao inona moa zany manotsana zavatra tsy mety amin'ny fitondrana de tsy zay ety ve tokony hiaraka ekipa anankiray tokony sode ve zay ety de resaka ohatr'izany zany tsy reveko le hoe miteniteny zavatra tsy rahanao profo tsy reveko zany tena te henoko zany zay ny tsy namanana tsony zay ny tsy arahana tsony de débile be raha manana cause nationale zany hoe resaka Madagasikara ny resaka Madagasikara misy 7 tapitrisa ny resaka de resaka tsisy dikana ohatr'izany satria zany teny anazy hoe bady be zany de zay natezana tsy mila natsony izy miantso laza tsy raisiny de zay sa FNSO ny tendafy ety iza koa le sipanankiray le beteny ratsy be vetaveta be re be ratsy vetaveta iny na beteny ratsy vetaveta re izy ka rehefa vonina izy mitolona dénoncer zavatra tsy mety tany de tsy mampaninina mihitsy na niona aminy setrarehetra satria hevitra sy cause ikambanana le izy fa izy de tsy mila na mihitsy opavarara sa le côte de kibo makatsy makaroa varara fa za hitanareo tsara nanompan'azy mihitsy teto tsara nanompan'azy mihitsy opavararaka de misy namany zay le foy kely ratsy be zay izy lazany fa ratsy fa zany le sipa izy moa naran'izy iny le namany ty Cynthia beteny ratsy be ty samy beteny ratsy tao samy jolambavy tao moa zareo amin'ny fikambanany Cynthia ao raha ohatra tsy mihinana reo fa lazareo fa mandanga de jereo ny pejany Cynthia fa de tena vetaveta sy teny ratsy sy ohatr'izany ao jolambavy taolony ao de iny zany malaratsy anaky defa zany zany Andriamasy FNSO samy cause nationale atao zany tsy fakahazo Cynthia tsy fakahazo Vanessa koa tsy fakahazo amiko Vanessa tamin'izy mbola tamin'ny voalohany mbola tsy zanao Vanessa io de amiko tamin'ny Facebook miresaka matetiky zay de fa niinviteko izy tonga aty assiste mahava aty so de mbola tsy tonga izy mbola tsy raikitry le zavatra zany nahafantaran'ny olona voalohany any Vanessa manonga za satria nisy vidéo nafinaritra any nataony de mipublieko teto fantatra manana talenta izy mahay mampime sy alina de aveo koa izy anisan'ny mpitolona anisan'ny manontsy zavatra tsy mety tany anany de tokony hiaraka zay Andriamasy FNSO Cynthia Koto Vanessa manonga fa tsisy mifankaty reo tsy miaraka reo de zay nyteny koa débile be aiza moa ny avitana zavatra na association na tolona na inona na les peu de gens ny olona vitsy mba mitolo lara zay reo samy manana firy 1000 followers reo raha tsy fakazo amin'inona de zavatra débile tsisy resaka hoe problème vola tsisy resaka hoe famonon'olona tsisy resaka hoe famadihana resaka ninina fa de débile resaka relationnel zay le mavoan'le gasy débile be fa za tsy manana lahelo amizaniza zany fa tsy mety fotsiny zavatra de tsy hitsiko fa za tsy hoe tsy tiako mainzy jamais fa dommage fotsiny hoe misy cause nationale very zareo de resaka tsisy dikany de zay ny ifampiravesana zay ny tsy fankatiavana ka vita inona hitolona ianao inao zany anova rafitra Madagasikara anova filosy anova ninina ianao nefa na inao raha samy eto za eto FNSO etsy impera makany Paris de mandalo audison aminy eo nataoko taloha de zao tsy mandalo tsony zao tsy miresaka tsony misy vaovao tokony ifanakalozana amresaka ino moa zany Romigate de tsy miresaka tsony de avita inona zay ny maridicule ny gasy mahambanto tsy ana gasy tsy le cause goavana zao le cause ohatra ny Nataelo io zao tsara neny le projet hoe anome sakafo malagasy 7 tapitrisa tsara be zany sady goavana be de satria tsy revenao koto de anaovanao inona moa zany fikanofa
de avy eo anao mandainga amin'ny membre du bureau de tonga de couple bande anankiray hoe laingany iza moa Andriamasy zany tena ny andakany koto ny objectif na de ala koa tsisy nandroka anazy fa izy ny alako tsy leveny le mokondoha zay le izy aoka fantatry ny olona sasany fa le mokondohan'ny Andriamasy mihitsy tsy reven'ny tao membre de bureau tao na tonga le bande anankiray niala de misy anankiray te hiala fa tsy afaka satria fa misy engagement financier nataony io fa raha zay comportement zay no entin'ny Andriamasy tsy lasa lavitra io ary dommage satria tsara le projet fa dommage resaka gestion de ressources humaines zany na tsy haiko leadership zany na resaka comportement développement personnel zany de zay ny any ambanin'ny zavatra satria raha ny bureau ny olona anankienina raha ka ny telo miala de ny telo satavela de fa aiza na ny crédibilité an'le omady ary aiza amin'ny adalàna fotsiny satria tsy ahina zay pasin'izy sy marianinao de izany tonga de hosorana fotaka izany tonga de anaovana toerana tsy zaka zay indray le resaka sur